Dia falmeravana rehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne indray sy amin'ity vlog ity. Ny anomboantsika ny vlog androany dia atolotra anareo ny atao hoe Tahitian dance, izany hoe olona avy any Tahiti ireto manao dansa ireto. Ankafizo ary e! Dia raha mpanaraka ny videoko amin'ny teny anglisy nareo dia efa fantatrareo fa mila mifindra trano zahay amin'ny voalohan'ny volana septambra. Dia nijerijery trano taty Waikiki zahay dia nandalo tamin'ity toerana ity antsoina hoe International Marketplace. Toerana vaovao be mihitsy izy ity. Izany hoe tamin'ny 2017 izany ilay izy naorina raha ny tena marina. Dia feno toerana vaovao be dia be. Dia rehefa vita izay dia nandeha nisakafo izahay tao amin'ny toerana ohatran'ny karazana food court ilay izy fa zavatra hafa ny itsondrareo anazy. Dia manasary hihinana e! Vita ny fisakafoanana dia atoroko kely anareo ny toerana antsoina hoe Kuhio Avenue. Taty zahako no nipetraka nandritra ny taona maro be. Dia mandalo kely aty aloha izany zahay. Ity antsoina hoe Kuhio Avenue any amin'ny Waikiki. Andro hafa indray ity dia androany dia hoentiko amin'ity toerana military base ity nareo na toerana miaramila. Ahitana zavatra maro be samihafa isan-karazany aty. Andeha aty izay hiantsena dia hisakafo. Feno planina be dia be mipetrapetraka eny dia faly ery ilay zanako mijery an'ilay izy. Dia toy ny toerana miaramila rehetra dia manana ny communauté-any manokana mihitsy ry zareo, vondron'olona manokana mihitsy. Misy ny sekoly, misy ny toerana fiantsenana, misy ny toerana fijerena sinema, toerana fipetrahana ny trano manokana sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay izany no hitanareo eto androany.
Tonga ihany tsika dia aleo ara aloha hisakafo e. Manasa hisakafo ô. Trepotreboka. Vita ny fiantsenana dia andeha hiala amin'ity toerana ity amin'izay tsika. Dia asehoko anareo izany ny akanton'ny toerana izay hitanareo eny an-dalana any amin'ny Kaneho be. Dia avy eo tsika dia ho any amin'ny Kaskô. Dia efa nandritra ny fotoana fiantsenana rehetra mihitsy no efa raiky toro ohatr'izao Rina Bala. Tonga aty amin'ny Kaskô tsika. Ity toerana ity dia toerana fividianana zavatra amin'ny baoka. Izany hoe zavatra marobe no anankiray fa tsy misy kelikely izany. Raha ohatra hoe manana fianakaviana maro izany ianao miara-mipetraka dia aty ianao no mila mividy zavatra. Feno akanjo aty, feno kiraro, feno zavatra elektronika, feno fakasary ary sakafo maro dia maro isan-karazany.